Académie Miaramila, du colonel Rakoutiri, Léon Jean-Richard et Mokabir. Instructeur du général de brigade, Rakoutiri Béni Xavier et Tokabal, secrétaire à la recta en Kouyanap. Louisa, Tatirano Tata Sedava, Represa de Umena Naru, Davrani Nanias, Anarana Tilpiveza, Anazana Narat, Taduvana, Siaguvana, Tandraza. Teritono tantanana ny Académie Miaramila eto Antsirabe ny général de brigade Rasolofinirina Béni Xavier zao voatendro lefitra faharoa lehibe ny état-major ny tafika malagasy izao ka ny colonel Rakotonirina Léon Jean Richard no andimby azy. Nivoatra ny Académie Miaramila tao anatin'izay telo taona izay indrindra teo amin'ny fanofanana ireo mpianatra sy ny fanatsarana amin'ny foto-drafitr'asa. Ampitraikefa kosa raha ity commande ny ACMIL vaovao ity tany amin'ny firenena vahiny maro no nanovozana izany toy ny tany Indonésia, tany Australie, Thaïlande sy ny maro hafa. Mpianatra ho manam-boninahitra andiany fahatelo ambin'ny folo izy ary manana mari-pahaizana amin'ny tantara ihany koa. Nampanantena ny anosy anatsara ny vitany teo aloha tenany mba ho manam-boninahitra afaka hiatrika izay rehetra mety hanohitohina ny fiandrianam-pirenena ireo mivoaka eto araka ny nambarany. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny faha 5 taona ny Académie Miaramila eto Antsirabe zao lanonana natrehan'ny filohan'ny tetezamity izao. Izy raha teo no ray mpiany andiany fa 430 amin'ireto mpianatra ho manam-boninahitra ireto. Nanampy betsaka ny sekoly ny filoha ary mbola mamporisika amin'ny fanohizana ny ezaka efa vita. Manana ny lazany manokana eto amin'ny tantaran'ny firenena ny Académie Miaramila. Nandray ny andraiky ny hatrany mantsy eo amin'ny fiainam-pirenena ireo manam-boninahitra vahoafana tamin'ity toerana ity ary manamarika hatrany ny fitiavan-tanindrazana izy ireo. Koa dia manainga itony izay ny anohizana ny ezaka efa vita amin'ny fanofanana manam-boninahitra eto amin'ity toerana ity. Fantatsika rehetra ny fivoarana sy ny fiovana misy ankehitriny eo amin'ny tontolo stratégique iraisam-pirenena na ny environnement stratégique international. Raha isika ohatra amin'izany ny tsy filaminana ao avaratry ny ranomasimbe Indiana ka anjakan'ny asan-jolà an-dranomasina izay manotoana ny fandriampahalemana eo amin'ny farin-dranomasina avaratry Madagasikara. Tsy latadanja amin'izany ihany koa ny asa fampiorohona, ny asa andahana sy ny asan-jolà isan-karazana izay manotoana ny filaminam-pirenena. Nanainga ireo tompon'andraikitra araka izany ny filohan'ny tetezamita mba ho voafantana tokoa ireo sangany amin'ireo mpianatra ka ho hainga vao ho an'ny sekoly. Manainga ny ministeran'ny filohan-dahy izahay mba hifantana tsara ireo mpianatra manam-boninahitra eto amin'ity Académie Miaramila ity na ara-batana io na ara-tsaina mba ho tena sangana na elite afaka hiatrika ireo tranga samihafa ireo ka anome ainga avao ny sekoly sy ny laza ny sekoly ihany koa. Ary mba azon'izy ireo ihany koa fampianarana ara-miaramila tena feno sy mba sy mahomby. Izany dia mba ho manam-boninahitra matianina, ho manam-boninahitra manana etika sy déontologie, ho manam-boninahitra antenaina fa ho afaka ampitraka an'ity firenena ity anatin'izao olana mahazo antsika izao ary indrindra mba hiatra ihany koa sy iroborobo amin'izareo ny fitiavan-tanindrazana ary ho manam-boninahitra indrindra mavitrika sy tomady ara-batana. Antony nanomezana toeram-pitezana vatana sy fanaovana fanatanjahantena ho an'ireto mpianatra ireto efa ho 30 taona mantsy no tsy nisy fanavozana izany toerana izany. Mikasika izay fanavozana izay dia ho vatsiana fitaovana maharaka ny toetrandro ihany koa tafika anisan'izany ny hélicoptère efa nampanantenainy. Fantatsika ihany koa ny fiovana eran-tany, ny fivoarana ara-teknôlôjia ka hiezaka hatrany ny fitondram-panjakana amin'ny fampitaovana ny filohan-dahy mba hanatsarana ny fomba fiasa rehetra. Ohatra isika amin'izany ohatra ny fampiasana ny GPS raha toa ka boussole no nampiasaina teo aloha. Ary ankoatr'izany ary ny zavatra tena lehibe ihany koa dia efa fantatrareo
efa nambara olingeny fa amantsy fitaovana azy azo fitaovana toy ny hélicoptère zay mazaka miaramila maro dia maro na gros porteur regny ny filohan-da ankehitriny mantsy areo hélicoptère io dia tsy hoe fatatsika moa re dia hoe anaovantsika anezehana ny romalaso na ny dahana fa tsy izay ihany ny ilavana ny hélicoptère fa ao ny anaovana ny filatsahana anelinaina na ny saut en parachute rehefa ho azo ny hélicoptère dia afaka manao fanazarantena na saut en parachute foana isika fa dia tsy miandry ny anivelan'ny tsony tokolasy tokovavy. Anavaina ny akademia Maranoka zany manao izao fitaovana fanatanjahantena izao mba hampavitrika ny fiofana rehetrarehetra sy ny Maranoka manaratra. Asa tena ilana vatana izany asana miaramila izany. 30 taona lasa izay nisy fanavozana farany teto amin'ity toeram-pitesana vatana eto amin'ny Akimila Antsirabe ity. Manara-penitra izy ankehitriny tsy mena mitamy fahita amin'ny any ivelany. Manofa ireo mpianatra sangany eto amin'ny sekoly tokony omena fitaovana mifanaraka amin'izany ihany koa. Ary ankoatran'izay dia hoe mba tokony apetraka amin'ny toerana maizazy ny mpianatra izay mianatra manamboninahitra azy ka izay ny antony nanovana hoe mba tsy mitovy ny fanamiana na fanamiana aranaramiana na fanamiana rehefa manao fanatanjahantena mivoaka ivelan'ny ataon'ny akademia Maranoka. Tsy misy tsy mahafantatra izany ekipan'ny COSFA zany amin'ny taranja-panatanjahantena rehetra. Anisan'izany ny Ayady no avozona ihany koa ny dojo teto amin'ny Akimila. Fa tsy adin'ny filoha tetezamita ihany koa ny fitezana ny fanahy ho vita tsy ho ela ny chapelle sy ny aumônerie militaire eto amin'ny Akimila. Voalaza hatrany fa Antsirabe ny tanàna lehibe faharoa aorian'Antananarivo. Tsy mbola manana fiara mpamonjy voina nefa izy. Ratsy ny ankamaroany lalana ary tsy vitsy ireo toerana tsy mbola tonga ny jiro. Santionana amin'ireo olana amin'ny andavanandro nitaraina ny mponina tamin'ny filoha Rajoelina ireo. Fa tamin'ny anaran'ireo tanora ny faritra Vakina Karatra ihany koa no nangatahany lehibe ny faritra Université anti-antoerana. Tsy misy atakandro voavaly avy hatrany ny etaetan'izy ireo. Tsy avelantsika intsony ny ankizy ny tanora hoe andeha hanao inscription Antananarivo dia tsy tafiditra any amin'ny université dia moto fotsiny aty lasa chômeur rehefa avy eo. Ka ny tanjona apetratsika dia izao ajorintsika ny université eto Antsirabe. Mino fa maro ny manga ivoaka avy amin'ny université ho ajorintsika eto Antsirabe. Izay ny zavatra voalohany, mariky ny fitiavana, mariky ny manamana roa dia tsy maintsy apetratsika izay ary tsy maintsy ho fitaitsika. Vao herinandro no nangatahany faritra camion anampiana amin'ny fanangonana fako eto an-tanàna. Efa tonga eto izany ankehitriny ary mbola ho ampiana azy. Ny anahy moa tsy dia tiako ny manao kabary fa matoa amin'ny teny dia tsy maintsy ho fitaina, tsy maintsy ho atao izay. Ka io ny camion io, efa tonga io ny camion. Izay anadiovana ny tanàna. Fa ozy izy ny fangatahana atao hoe tsy ampy ilay camion. Eny amin'ny manamana roana dia ampiako anankiray koa izao ny camion. Fa tsy vitany hoe ampiana ny camion satria nandalo tany izy io, nandalo teny andalana teny dia hitako fa simba dôly, potika dôly ny daba fanariana fako dia mivoaka aty andalana ny fako. Ka ny daba-pako rehetrarehetra eto efa nanontaniana ny tompona rehetrarehetra misy 10 dia amboarina manara-penitra avokoa ny daba-pako rehetrarehetra eto amin'ny tanàna Antsirabe eto plasy. Mikasika ny famonjena voino na ny pompier maromarona kokoa. Zavatra tena ilain'ny mponina izany indrindra raha tsy indra tonga ny loza
ka dia ho apetratsika ihany koa ny fametrahana pompier eto Antsirabe tokolasy tokovavy. Elo amboarina ny lalana izay misy lavaka rehetra eto amin'ny tampon-tanàna Antsirabe tokolasy tokovavy. Ambety tenin'ny Flora Joelina Trano nandritriny lahateniny hoe namanareo aho. Avana ihany koa izy satria toerana nahaterahany Antsirabe. Tsy fandalovana fotsiny araka izany ity nataony ity, iverina matetika eto ny tenany, hijery ny fivoaran'ireo tetikasa izay nampanantenainy ireo. Nofaranany taminy hoe ny namana tsy mba manary.